mivavao anay mba hisokatra ho anay ny varavarana hitenenana ny zava-miafina ny amin'ny Kristy, izay anjakan'ny fatorana ahafahako mitory araka izay mety tokony ataoko. Kolosiana 4:13-14. Ny talenta nomen'Andriamanitra antsika sy ny fanomezam-pahasoavana dia tsy hoe nomeny kisendrasendra. Hoe ity ny ambiny dia menanao ty itsika amin'ny olombelona manao an'izany. Rehefa disadisaka iny eo amin'ny resaka fizarana sy ny partage sy ny fifidianana dia hoy eny ary fa alefaso any aminy fa betsaka izay vita izay. Fa Andriamanitra tsy manao an'izany. Fa omen'Andriamanitra antsika araka ny talenta sy ny zara asa tokony omenantsika ny an'Andriamanitra. Amin'ireo fanomezana rehetra izay nomen'Andriamanitra ny zanany dia tsy misy mety ho tonga fitahiana lehibe kokoa noho ny atao hoe fitenenana, fahaizana miteny. Mety hoe io zany no goavana indrindra. Marina zany, fatandremo ihany koa. Tsy hoe izay tsy mahay miteny akory dia tsy goavana ny talenta nomen'Andriamanitra azy, fa io zany ny azo lazaina fa hoe mahasana sehatr'asa fanompoana maro ity talenta eo amin'ny fitenenana ity. Amin'ny alalan'ny teny no andresentsika lahatra. Amin'ny alalan'ny teny no ivavahantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny teny no ilazantsika amin'ny hafa ny momba n'ilay mpanavitra izay namonjy antsika. Raha manapaka ao am-pontsika Kristy, raha mifehy ny fontsika Kristy dia hiseho amin'ny alalan'ny tenitsika ny fahadiovany ny toetra izay novolavolain'Andriamanitra sy ny hatsara-tarehy ary ny antitra izany. Tandremo tsara zany ny teninao, tandremo tsara ny tenitsika, fa tandremana ihany koa fa misy ilay mihatsara velatsia, mahay miteny be kanefa ny asany tsy mifanaraka amin'ny teny izay ataony. Zay ilay mihatsara velatsia. Ary be dia be koa ny tratran'izany. Tandremo ny tenitsika. Manana hery miasa mangina ho amin'ny hafa io tenitsika io. Aoka ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho mamy sira, ho feno fitiavana, ary dia fikasan'Andriamanitra ny ampiasantsika amin'ny tsara indrindra ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika, indrindra ny fitenenana. Miaraka amintsika eny an-dalana ny anjely. Aoka ho tandremana tsara, fidiana tsara zany ny teny avoaka. Efa noresahantsika fa rehefa hiteny isika dia aoka hivavaka. Mety tsy hoe ho hita mivantana zany hoe tonga dia mivavaka eny an-dalana eny rehefa hiteny, fa aoka ho feno fieritreretana ary hidiran'Andriamanitra ny teny izay ataontsika. Be dia be ny olona diso fanantenana kivy eo amin'izao tontolo izao. Amoaka teny fampahirezana azy ireny isika. Teny mpitiavana, teny famonjena ho azy ireny isika. Mangatao anay hozy izy ny andalan-teny mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazana ny zava-miafina amin'ny Kristy. Mangatao anay mba isaky ny vava misokatra dia tenin'Andriamanitra no mivoaka avy ao. Ry namana, mahafinaritra izany. Hoe isaky ny teny dia teny fampahirezana, teny mpitiavana. Mangatao anay, inona ny heviny? Aoka hianatra isika, mianatra amin'ny teny, mianatra manambara. Io zany tsy tonga dia hainao androany dia androany, fa ianarana. Ka mila manandrana, mila manao dingana, teny fampahirezana. Hitanao ny Tompo ary hatonga ny teny rehetra izay lazaintsika mba hitondra fahasoavana ho an'ny manodidina antsika. Ndeha hivavaka isika. Saodranao izay Tompo tsara, mahafonja ny hafatra. Ity teninay ity, vavanay, lelanay izay indraindray dia miteniteny foana tsy araka ny sitraponao, hifonana ankehitriny ampianaro anao teny mpitiavana, teny mamy, ho fampahirezana ny olona rehetra mifanerasera aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.